Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andininy fahadimy amby roapolo, hatramin'ny faharoa amby telopolo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: miraikitra mivovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Ny lalako no lazaiko ary namaly ahy ianao. Ampianaro ahy ny didinao, ampalalao ahy ny lalany didinao, dia heveriko ny fahagagana nataonao. Potrapotra-dranomasina no ny alahelo, ampahereza aho araka ny teninao. Ny lalan'ny lainga no esory amiko, ary ny lalanao no anasoavy ahy. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetraka eo anatrehako ny fitsipikao. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho, Jehovah, azavela ho azoko enatrao. Ny lalan'ny didinao no hiazakazahako, ampahalalanao ny foko. Amen. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, misaotra sy mankasitraka anao izahay. No ny fahatsaranao Andriamanitra eo mifitondranao ny fiainanay sy ny fiarahamonina ary zao tontolo zao. Misaotra no ny famindramponao tsy malanindritra, misaotra ny fiarovanao anay andro amanalina. Misaotra Tompo, mbola mampiantrana indray eto an-tranonao amin'ity maraina ity. Mifanatrika amin'ny fahamasinanao sy ny voninahitrao izahay, ary miariary miaraka amin'izany ny mahampanotanay. Mianitra tena eo anatrehanao Tompo, mangata-pamelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy vomy teo amin'ny hazo fijaliana, diovy izahay ho afa-pahotana. Mangata-pamelana ny amin'ny ankonanay, mangata-pamelana ny amin'ny fiarahamonina honenanay, mangata-pamelana ny amin'ny firenenay sy ny tsy fahatanterahany. Aoka ianao mbola hanapaka amin'ny famindramponao eto amin'ity firenena ity, ary amin'izao maraina ivorianay eo anatrehanao izao. Aoka ianao hanapaka amin'ny fahefanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hiasa amin'ny teninao izay iarahanay mandinika. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Nomery toko fahaefatra amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hitan'ny Balama fa sitraky Jehovah ny hitany Israely, dia tsy nandeha tahaka ny teo anao sikidy intsony izy, fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny. Dia natompony Balama ny masony ka nahitany Israely ny toby araka ny firenena izy, ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama. Dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe: hoy Balama zanaky Beora, dia ny lehilahy izay voakipy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra, sady mahita fahitana avy tamin'ny tsy torana, kanefa voahiratra ny masony. Endre ny atsara ny lainao ry Jakobo, sy ny lasinao ry Israely. Tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny saha amoron'ny ony, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano. Isy rano mandeha avy eo amin'ny sisiny, ary ny taranany ho any amoron'ny renin-drano maro. Isandratra no agaga ny mpanjakany, ary androso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary manan-kery toy ny omby manga. Handany ny jentilisa fahavalony izy, ka ho tapatapahany ny taolany, ary haripany amin'ny zana-tsikipikany. Mamitsaka izy, mandry toy ny liona, ary toy ny liom-bavy, ka iza no hanaitra azy? Ho asoavina ane izay manisy soanao, ary ho voahozana ane izay manozona anao. Dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka, ka niteha-tanana izy. Dia hoy izy tamin'ny Balama: anozana ny fahavaloko no ny antsoko anao, kanjo efa nitsodrano azy intelo ianao izao. Ko ankehitriny mandosira ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izaho teo, hanome voninahitra anao tokoa aho, fa indro Jehovah ny sakana anao, tsy ahazo voninahitra. Dia hoy Balama tamin'ny Balaka: motsy efa nilaza tamin'ny irakao izay nirahanao tamiko va aho, ka nanao hoe na dia omeny Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny didin' Jehovah, na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko, izay nolazain'i Jehovah ihany no lazaiko. Ary ankehitriny indro efa handeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka ananatra anao aho ny amin'izay ataon'ny ty fireneny ity, amin'ny vahoakanao any amin'ny parany. Amen. Ray masonao
manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tao ary sika hanomboka ao amin'ny taratasy toy ny mahazatra dia ny fitarihan-teny, ny toerana misy ny anjara mofinainantsika, ny hevitra azo tsoahana fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika ary antso fiverenana amin'ny soratra masina. Boky nomeria. Boky nomeria dia tononona amin'ny anarana hoe nomery. Nomery moa zany raha teny malagasy satria tsisy tsindrim-peo. Avy amin'ny dikateny grika izy io, testameta taloha, septante zany hoy ny mpianatra any amin'ny toeram-panomanana, no nangalantsika ny anarany atao amin'ny baiboly malagasy. Fa raha toy izy ka amin'ny teny hebreo dia tondrona amin'ny hoe bemidbar, zany hoe any an'efitra. Dia araka ny lazain'ny anankiray amina matsika teo, ny boky nomeria dia manomboka amin'ny fanisana mifarana amin'ny fanisana. Izay ny hoe ary amin'ny ilany anankiray koa dia tantarany dia ny zanak'Israely tany an'efitra 70 taona. Izay ilay hoe bemidbar, tany an'efitra. Dia samy izy daholo zany. Amin'ny mpandinika sasany dia antsoina hoe fanisana toy ny manoloana antsika eto ny boky nomery. Nomerina fanisana hoy ny baiboly eo ambany masosika, ary amin'ny hafa dia hoe nomerina fivahinianana. Mbola mifandray ihany amin'ny hoe nomboka fanisana mifarana fanisana na koa ny fivahinianana zanak'Israely tany an'efitra. Zay zany amin'ny anaran'ny boky. Ny fotoana nitrangan'ny ny tantara. Miovaova araka ny mpandinika ny fotoana nitrangan'ny ny tantara ao amin'ny boky nomeria, izany hoe ny angany avy any Egypta, raha ny fanambarana dia nanomboka tao Sinay, fanisana ny farana amin'ny tany Moab, mifarana amin'ny fanisana any amin'ny toko fahaenina amby roapolo. Raha ohatra zany ka atambatra ny mpandinika rehetra dia ao anelanelan'ny 400 hatramin'ny 200 talohan'ny Kristy, ao anatin'izany vanim-potoana izany no nitrangan'ny ny tantaran'ny boky voalaza ao amin'ny bokin'ny nomeria. Fa raha ny tobiny jerentsika ny fandikana ekumenika amin'ny baiboly, ny daty nitrangan'ny tantara, zany hoe ny daty namakivakiana ny efitra, dia manodidina ny 590 hatramin'ny 190 talohan'ny Kristy. Fa rehefa mandray ny fandiniana samihafa sika dia anelanelan'ny 410 taona hatramin'ny 210 taona zany no nieritrretina hoe nitrangan'izany talohan'ny Kristy no lazaina. Taona sy toerana nanoratana. Heverina ho Mosesy no nanoratra ny bokin'ny nomeria, kanefa dia azo eritreretina koa ny fisian'ireo olon-kafa nanampy azy tamin'ny fanoratana. Ny fotoana nanoratana azy dia tokony ho taorian'ny nahafatesan'i Miriam sy Arona ho ny mpandinika, ary rehefa hiditra indrindra ny tany Moabita ny zanak'Israely. Ny mampiavaka ny boky dia mitantara arak'izany ny fiainan'ny zanak'Israely tany an'efitra, ny amin'ny fiainany ara-panahy, ny zotra ny diany. Ao dia mahita isika tena hoe fitantarana misesy zany, fa tsy hoe mitsoro-minoatra, fa eny anelanelana eny dia ny fampatsiahivana ny lalàn'i Mosesy. Mandeha ny tantara dia hampatsiahivana ny lalàn'i Mosesy, mandeha ny tantara arak'izay fizotrany nandritra ny 70 taona, dia misy fampatsiahivana hatrany ny lalàn'i Mosesy. Izany hoe raha esorina ilay fampatsiahivana ny lalàn'i Mosesy ka atambatra ny tantara, dia hita mitoy ao zany hoe zanak'Israely nanomboka tao Sinay ka hatrany Moab, nanahoana ny diany, nanahoana ny lalany, nanahoana ny fiainany, na amin'ny lafiny ara-piarahamonina fotsiny izao, na amin'ny lafiny indrindra
ara-panahy. Ato amin'ny boky Nomeria no miseho ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny famindram-pony tsy miova na dia teo aza ny faniasiavan'ny vahoaka. Ambaran'ny soratra masina hoe fakany fanahy an'Andriamanitra. Na dia naniasia aza ny vahoaka dia naneho ny maha-Andriamanitra ny famindram-po azy Andriamanitra. Ato dia misy koa ny fampitandremana amin'ny tsy finoana sy ny fahitantsika ny fitarainan'ny zanak'Israely. Inona no antony nanoratana ny boky Nomery? Ohatran'ny sarotra be ny manaja an'ilay tsisy tsindrim-peo amin'ny grek. Nanoratana ny boky Nomery dia atsiarovana ny dian'ny zanak'Israely ary ahitana mazava hoe ireo taranaka niainga tany Sinay no ny faniasiavany dia tsy hiditra ny tany Kanana fa tapitra tao anefitra ny fiainan'izy ireo. Niaringana tsikerikery, niaringana tsikerikery. Ny fampatsiahivana ny Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany. Na dia teo aza araka ny voalaza tery amin'ny mampiavaka ny boky no hoe fanisiavan'ny zanak'Israely dia tsy niova tamin'ny teny fikasany Andriamanitra fa natolony ho an'ny taranaka nandimby ireo nivoaka avy any Egipta maty tao anefitra ny teny fampanantenana ny tany Kanana. Izany hoe na maty azy ireo ray aman-dreny na makivaky ny efitra, ny taranany kosa dia nandova ihany ny teny fikasana. Rentsika tamin'ny hitantsika tamin'ny bokin'ny Josoa tamin'ny herinandro lasa angamba no hoe rehefa niditra tafita ny Jordana ny zanak'Israely dia nasain'ny tompo noforany Josoa ireo taranaka rehetra teraka tany anefitra mba ho afaka handroso amin'ny fanekena indray arak'izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fampatsiahivana fa Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny sy ny famindram-pony ary tsy azo alaim-panahy ny amin'izany. Ny contexte misy ny tantara sy ny ara-tsoratra. Ara-tantara dia Israely efa manakaiky ny tany nampanantenaina nefa mbola eo ambany fiadidian'ireo firenena hafa, mbola miady no ambaran'ny soratra masina. Amin'ny lafiny ara-tsoratra efa nambara teo hoe hitantsika ao ny fitantarana mitohy elanelan'ny lalàna. Fa hitantsika ao tahak'izay manoloana antsika eto ny endrin-tsoratra ohatran'ny karazana tononkalo na hainteny entina manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Manoloana antsika eto izany. Manahoana ary ny drafitry ny boky? Mizara telo ny drafitry ny boky. Toko voalohany hatramin'ny toko 10 dia fanomanana ny vahoaka amin'ny dia nandritra ny 70 taona. 12 hatramin'ny 20 dia ny fandianana tany anefitra sy ny fisian'ireo fikomiana fakana fanahy an'Andriamanitra. 20 hatramin'ny 30 dia efa maraparanana ny dia ary fanomanana hidirana ny teny fampanantenana. Ao amin'ny toko 20 misy ny fanisana. Anitarana resaka vetivety dia ndao sika hijery hoe nanahoana marina moa izany fanisana izany. Anisany manamarika ny bokin'ny Nomeria. Nanahoana ilay fanisana. Ao amin'ny toko voalohany sika dia mahita ny fanisana. Fepetrany fanisana dia hoe ny lehilahy 20 taona afaka hiady. Na ao amin'ny toko voalohany na ao amin'ny toko 20 dia samyzany ny ambaran'ny soratra masina. Ny fepetrany fanisana zany dia hoe ireo lehilahy manomboka eo amin'ny 20 taona afaka hiady ihany no isainy. Mazava latsaky ny 20 taona tsy isan'olona, sika zaza amam-behivavy tsy kanty. Dia ao ihany sika mahita tarehimarika no hoe firy ny totalin'ny
vahoakan'Andriamanitra amin'ny fanisana voalohany zany hoe vao iainga tao amin'ny tendrombohitra Sinay dia nahita ao amin'ny nomery toko voalohany 9:7 sy 9:7 sika mahita ny totalibeny 603 550 amin'ny dikateny iombonana io dia vetivety kely dia hita fa amin'ny dikateny manoloana antsika izy tsy ataony tarehimarika fa ataony tarehin-tsoratra dia ela be mamaky azy fa raha ohatra sika zany te andinidinika kokoa dia afaka maka ny dikateny iombonana ataony tarehimarika. Lehilahy vonona iady no nisaina 20 taona izay ny fepetra any hoe masivana zany ny amin'ny fanisana dia hoe ny lehilahy aloha voalohany indrindra ny 20 taona mihoatra. Ny fanisana faharoa dia nomery toko 920 izany hoe efa mamaraparana ny 70 taona ny zanak'Israely ireo isan'olona sisa tavela iomana hiditra ny tany Kanana kosa indray ao amin'ny 26:51 dia ahitantsika isa 601 730 tsy hoe rery akory ny tavela dia ny ena kely 1820 fa le taranaka zany no le taranaka miditra zany ny ena no ny taranaka nivoaka satria hitantsika teo raha tambatra amin'ny bokin'ny Josoa dia maty tany anefitra ny zanak'Israely niainga tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa tsara ho marihana ao amin'ny toko voalohany 9:7 dia nametraka toromarika ny tompo tany Mosesy ny hoe ny levita aza isaina fa izy ireo ny mpanao raharaha eo amin'ny fisoronana izy ireo no mibata ny tabernakely rehefa hifindra ny zanak'Israely aza isaina ny levita sy ny ankonany. Raha kisaka ny anatiny atao hoe fandamina ny fiangonana ankehitriny zany dia rehefa manao fisoratana anarana ho isan'ny fiangonana dia isika vahoakan'Andriamanitra no manao recensement fa ny levita tsy manao recensement. Azonareo amin'izay dia mety tsy mahita ianareo anaran'ny mpitandrina amin'ny lisitra be dia be ao fa izay ny fototra ratsoratra masina. Tsy hoe tsy vahoakan'Andriamanitra kory pastera fa izay ilay hoe ny laika sy ny mpitondra fivavahana dia misy fototra aratsoratra masina ndrendriavana dia hitantara zavatra anankiray tsy fiangonana nentiko akory fa fiangonana manodidina ny fitandremana nentiko tamin'izany fotoana izany rehefa misy zavatra manerikirikely ny tsika vahoakan'Andriamanitra mpitandrina moa dia kitikitiantsika daholo izay azo kitikitiana rehetra. Ahoana zany pastera ve tsy mba mandoa didy dia velarina ny soratra masina mpitandrina tsy recensé fa kosa izay ahitanareo izay ataony ihany mpandraraharabola mahita izay ataony fa izy ry havana tsy recensé. Io ny nomery 1:48 mazava tsara tsy isaina ny levita. Azonareo ve dia manazava tsara ny antony zany ny fandaminana eo amin'ny 1:48 sy ny manaraka. Fa rehefa mba nalaina kosa ny tena isam-bahoaka dia nametraka ny isan'ny levita Mosesy sy Arona zany hoe tsy recensé izy no ny andraikiny fa ny saina hoe isan'ny miampita any amin'ny tany Kanana dia nahita 22,000 mahery ny voasoratra ao amin'ny soratra masina ho isan'ny levita zany ry havana zay. Zany hoe tsy recensé izy fa isan'izay miampita any amin'ny tany Kanana. Raha ohatra indray ka foto-kevitra dia ny hoe tsy isaina ho isam-bahoaka izy no ny asa fanimpony eo amin'ny fiangonana fa isan'ny mandova ny fanjakan'Andriamanitra izy. Azonareo ve zany lalan-tsainy ny soratra masina zany? Ny saina ihany izy eo ambanimbany kely eo fa azafady sy ao amin'ny toko faharoa ngamba na toko fahatelo dia mahita 22,000 izay ny isa nomen'ny Mosesy sy Arona ho an'ny levita miainga ary manodidina an'io koa ny hiditra amin'ny tany Kanana. Dia izay raha hitarina kely ny resakitsika momba ny atao hoe fanisana na aty amin'ny fiainam-piangonana ankehitriny dia ny fisoratana ho isa-piangonana. Aratsoratra masina zany ny recensement fa tsy hoe
isany efa taona zao anao recensement foana anao recensement dia vao miditra ao amin'ny fiangonana koa dia hoe ndana aloha makafisina recensement fa tena ara-tsoratra masina io riavana dia tsy misy zany hoe io misy voakan'Andriamanitra zay efa teto foana diso ara-tsoratra masina zany fa voasoratra venao ary ny zava-dehibe amin'ny boky nomeria dia ny tokony ifalitsika fa tsy adinon'Andriamanitra ny anarantsika misy dikany hoe misoratra anarana ho isan'ny fiangonana io tsy adinon'Andriamanitra ny anaranao sy ny taranakao raha vao manomboka ny toko voalohany dia voasoratra ao ilay ho lohan'ny taranak'Israely hatrany amin'ny fokony Nafitaly raha mamaky isika Dana dia Nafitaly dia midikidinao dia mbola hitantsika eo Manase dia izay ny atao hoe tadidin'Andriamanitra ny anarantsika sy ny taranantsika any amin'ny Apokalipsy indray dia hoe voasoratra amin'ny bokyny mety hoe ato anaty lisitra atsy ianao fa sao dia tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana zava-dehibe ry havana izany atao hoe fanisana na ny fisoratana ho isam-piangonana dia aza tonina sao dia isam-piangonana ianao fa tsy isan'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay dia izay ilay hoe andelo hitaritsika kely ny resaka momba ny fanisana iny satria manamarika ny bokyny Nehemia ny toerana misy ny texte manoloana antsika efa afaka mivoaka ilay olona hampandray ny toerana misy ny texte manoloana antsika ity ampahantia dia isan'ny toko farany amin'ny faminanian'ny Balama izany hoe araka ny voalaza atao amin'ny texte ny vakiantsika dia hoe efa naminany telo Balama fantelony izao efa niteneniko anao hoe hozony io fantelony izao naminaninao dia tsy manozona ihany ianao ity texte ity araka izany dia anisany ahitana n'ilay tena mirindra entina manambara ny tsindrimandry izay nomen'Andriamanitra any Balama entiny eo anatrihan'ny mpanjaka Balaka ianao hoe tena mirindra tsy filazana tsotra fotsiny ohatra hoe notsindrin'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny androny zao aho ny mpaminany sasany fa vita ny tsindrimandrin'Andriamanitra eo amin'ny andininy faharoa ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama rehefa tonga ny fanahin'Andriamanitra dia milaza ny zava-nitranga teo amin'ny fiainany i Balama ny hoe voakipy ny maso nefa nahiratra torana nefa nahiratra ohatra mampimeme kely izay io nanaraka ve nareo izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo hoy Balama zanaky Beora dia ny lehilahy izay voakipy ny masony izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsitoa torana kanefa voahiratra ny masony izany hoe tena hoe nahita fahitana le fomba filazany azy zany amin'ny endrika kanto ara le izy fa tsy hoe texte tsotra fotsiny ary rehefa izy no ara dia manandanja na mavesatra kokoa ny hevitra entin'ny soratra masina rehefa izy no aseho amin'ny endrika kanto dia manaitra sy mavesatra manindrona fo kokoa ny hevitra entiny raha mamaky salamo sika tsy mitovy mihitsy amin'ny mamaky Genesisy marina sa tsy marina tsy mitovy mihitsy fa tena hitanao hoe misy kanto misy ara ny tononkira moa zany ny salamo dia eto koa torak'izay tonga dia misy zavatra mandona kokoa misy zavatra mampieritreritra sy mampisaina kokoa entin'ilay texte manoloana antsika rehefa izy aseho amin'ny alalan'ny kanto fa tsy tenenina tsotra na soratana tsotra fotsiny ohatry ny texte rehetra hitantsika eto zany dia ampahany ilay faminaniana navoakany amin'ny endrika hainteny ary ampahany amin'ny resaka amin'ny Balama resaka tsotra amin'ny Balama sy Balaka dia texte tsotra hitantsika manomboka eny amin'ny andininy 10 hatramin'ny 14
ambin'ny folo. Fanambarana voalohany dia ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo voalohany sy faharoa, ary ny fahatelo moa zany voalaza eto dia mbola nanambara fitahiana ihany i Balama. Hoe Balama zany dia mitovy amin'ny trangan-javatra amintsika io. Balama dia hoe balako ny vahoaka. Bala mandrava, amma vahoaka. Zay izy zany teny hebreo. Balama balaka. Navaiko ny vahoaka. Avy mivoaka eto zany sika ka mahita fandravana vahoaka. Balama zay. Izy voalazana amintsika teo fa Piskidy tsy tao amin'ny firenen'i Israely akory na tao amin'ny firenen'i Moabita fa avy any Eufrate. Zany hoe raha amin'izao fiainantsika izao dia avy any Irak izy zany. Piskidy avy any no nantsoin'ny mpanjaka Moabita mba hanozona ny zanak'Israely satria nalaza io Piskidy io no hoe zay hozoniny dia voahozona, zay anona ny fitahiana dia fitahiana, dia avy ianao karamaiko be ianao hoy ny mpanjaka Balaka, dia hozony io zanak'Israely io fa natahotra mafy ny herin'ny zanak'Israely mpanjaka tamin'izany. Iza moa Moabita? Zany lazainantsika mbola tsy tadidy ihany. Edomita, Moabita, ny Amonita, izy ireo ilay fahavalo matanjaka. Zava-mamofatotra ireto. Edomita dia ny taranak'i Abrahama tamin'ny Agara, Ismaely. Ireo ilay tsy mitsahatra mbola miady amintsika fiangonana Satana zany. Fa ny sarin'ny Satana zany ny fahavalon'ny fiangonana dia tandindony foana zany. Ny fahavalon'ny zanak'Israely dia tandindony Satana foana. Ny Amonita dia ny zanaky Lota tamin'ny zanany faravavy tao aorian'ny tantaran'ny fandoroana Sodoma sy Gomora. Ary ny Moabita dia zanaky Lota, taranaky ny zanaky Lota tamin'ny zanany vavy matoa. Iny nisy tantara ratsy hono. Dia vokatra zany zay moa ny lesona hoe ny tantara ratsy tahaka izany dia miteraka inona foana fahavoazana any amin'ny taranaka rehetra any. Dia io mpihavana soamantsara ny taranak'i Abrahama sy Lota. Raha ny fiangany tany amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo, zanakavan'ny Lota i Abrahama, zanakavan'i Abrahama Lota, dia nentina natao taritary fotsiny. Ny tompo efa nanao hoe miala amin'ny tany niavanao, mandihana. Izy mbola nanao taritary, ndao mba handery Lota. Lasa problème io amin'ny Genesis toko fahafilo niady tany izy mianaka. Dia mbola olana ihany amin'ny Lota hatramin'izao Moabita sy Amonita. Io no mitsena ny zanak'Israely voalohany raha vao hiditra ny tany Kanana izy, Moabita. Dia io tantara io tamin'ny perikopa tamin'ny lahady moa ny hoe tsy navela hiditra antranon'Andriamanitra ny Amonita sy ny Moabita ka dia noroahany izy ao amin'ny Nehemia. Dia zany sy zany ny texte manoloana antsika. Ny zavatra azo tsoahana dia ny hoe Andriamanitra dia tsy azo nizaniza ambakaina hoe hoy zany Balama hoe Andriamanitra alao mba ho fanafanizonana ilay tsotranao an'ny vahoakanao e. Tsy azontsika ahodina amin'izany Andriamanitra. Ary rehefa natokan'Andriamanitra ny vahoakany dia anazy io, arovany io. Zay ny eo amin'ny verimberina foana hoe teny fanomezana tokony batisa dia hoe efa niantso ny anaranao aho aianao. Ary misy koa ny hoe tsy misy maharombaka ny amin'ny tanako. Ny faminaniana momba ny Kristy izay tsy eo ambany masontsika fa ery ambany ny andininy fahafito ambin'ny folo.
oharina mikitana ny faminaniana momba ny Kristy ato anatin'ny tia resaka Balama sy Balaka ity. Rehefa miteny moa zany hoe kintana, ny hevitra azo atsipy amin'izany dia voalohany efa mahalana zany mahita kintana ataondro zany ao anatin'ny aizana no jery kintana ary tsy maintsy miandrandra mahita fahazavana zany hoe tena fanantenana i Kristy ho an'ny vahoaka mijaly. Ao anatin'ny aizana mbola mahita mazava kely tsy volana feno manana, tsy masoandro be masoandro be nanary atoandro be nanarika, tsy masoandro be fa kitana ao anatin'ny aizana ary tsy maintsy mitraka ianao vao mahita kitana. Fanantenana ry havana ilay Mesia ho an'ny zanak'Israely. Fa tsy ao anatin'ny textantsika zany fa zay moa hoe mijery ny contexte foana rehefa manao heviteny ahafahana mitondra hafatra dia tsy hoe nijanona teo amin'ilay tsy fanozonana ihany zany fa nampitraka ho amin'ny fanantenana isian'ilay Mesia mpanafitra ny soratra masina. Ny zava-misy ankehitriny manoloana ny texte. Raha vakitsika ny texte efa nivakitsika raha teo izy fa atambatra momba ny tantaran'ny antsony Balaka ny Balama dia fanambara teo ny hoe i Balaka dia niantso any Balama ary nanarama azy mba hanozona ny zanak'Israely. Amin'izao fotoan'izao dia tena mbola misy Balaka amin'ny endriny samihafa. Antsony ianao mpitondra fivavahana hiteny hoe tsy izy io. Azonareo ve? Rehefa tsy manara-baovao dia aza manara-baovao. Betsaka ny endrika Balaka na ao anatin'ny fiangonana na any ivelan'ny fiangonana. Misy olona izay alaina mba hanozona ny fahavalony anankiray ary karamaina be. Tsy zany moa io lazainareo eraka fiarahamonina io. Natsao zany na tena marina dia misy zany trangan-javatra zany hoe omena vola be mba hanakombina vava reto. Ositsika zao hoe fakomalina na hoe tsy hiasa. Zao indray dia hoe hiasa nahazo vola ohatrininy. Endrika Balaka anie zany. Azonareo ve? Fa tsika tsy mahafantatra izay any ambadiky ny fandaminana rehetrarehetra fa amintsika vahoaka tsotra dia hoe nahazo volandray ny anina, nahazo volandray ny anina, nahazo volandray ny anina dia maty ny afo. Ohatran'izay nahazo volandray ranona dia iny fa mitarika fanoherana ny ohatran'izao. Nahazo volandray ranona dia iny fanangina tsy niteny tsony tamin'ny tantaran'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fotoan'andro 2 taona sa 3 taona lasa. Efa lan'izao fa sorony ranona. Ny apitso indray afaka apitso dia iny fa lany zato isan-jato fa miala ilay ray aman-dreny lehibe. Ny apitso afaka apitso indray tsy miala ndraika. Balama sy Balaka zany ry havana na tianareo na tsy tianareo. Ary zany naoraka teo amin'ny tantaran'ny firenena tsy mbola nisy tao anatin'ny tsy fantatro aloha zany. Hoe ho ray aman-dreny matotra tolom-bavam-bahoaka izao no miteny hoe izao mofarany tonga amin'ilay izy ihany zay hoe tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Izay sitrapony tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoanany dia atao hoe mbola tsy fotoanan'Andriamanitra veta amin'ireny. Rehefa tsy azo ireny tiako lazaina dia endana avereny jerena daholo ny vaovao tao anatin'ny 5 taona. Inona koa ary zany lazain-drapatsy zany dia endana miverina mijery vaovao fa izay ilay hoe Andriamanitra ry havana dia tompon'ny tantara. Ary tsisy azonao hidivirana izay lazain'ny tompo hoe izao no mitranga dia izay no mitranga. Izay fotsiny ahazahazo ny tanan'Andriamanitra velona. Dia ahoana koa mbola maro ny toan'ny Balama izay mandray andraikitra ara-panahy nefa mety sodokany
mena miraviravy. Mety miseho koa zany amin'ny eritreritry ny olona mitrangan-javatra amin'izao. Azonareo indray ve ny tian'ny mpanoatra lazaina? Manarao a vaovao dia hitanareo ary tsika ihany io a. Tsika zao misy andaniny, sekilana, tsika mpitondra fivavahana. Diozinareo nareo zany, nareo levity zany. Tamin'ny afakomaly safiry dia mahita sika olona anankiray mitarika. Tsy mety ty zavatra ataontsika mikomokomo ty. Omaly indray dia nandretsika fanambarana, andao olo heritreritra tsara. Dia izany izy io. Za tsy manao iza ny Balama dia iza ny Balaka. Fa ny tiana ho lazaina dia hoe araka io lohateny io ny zava-misy ankehitriny manoloana ny texte. Dia tsy miteniteny ho azy itony texte itony ary tsy milahadahatra ho azy hoe ity ny anjara mofinaina androany. Fa misy dikany io ary tokony ho raisitsika. Dia mamerina moa hoe Andriamanitra nefa dia tsy toa manatanteraka tranony teniny amin'ny olony. Fanambo ho an'ny fiangonana matoky amin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia ho aza ny fanerena sy ny fakapana amin'ny mena miraviravy amin'ny tontolo manodidina antsika ho antsika fiangonana ahoana ho ny tompo. Ary tsy maintsy nitady ny sitrapon'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra mitranga ny fiainanao manokana eo amin'ny andraikitrao na amin'ny ankonana na amin'ny firenena sy ny fiarahamonina na ny andraikitra ny fiangonana izay antom-pijoroana ety amin'izao tontolo izao. Antso hiverina amin'ny soratra masina nodiny antsika. Aoko ho fantatsika fa ny ten'Andriamanitra dia tsy miova ary tsy azo hovaina raha teo amin'ny fombafomba sy arak'izay itiavantsika azy. Rehefa hoy Andriamanitra hoe izao dia tanteraka foana iny. Miditra any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, na iza maty na iza velona, tsy maintsy misy zanak'Israely miditra any. Omen'Andriamanitra fiainana mandrakizay izay mino, na iza mino na iza tsy mino, tsy maintsy misy tafiditra any dia izay mino. Azonareo ve? Io tsy ianao ny hianan-kendro hoe antsy marina izany soratra masina izany. Ny soratra masina dia tsy azo hovaina ary tsy miova, tanteraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tokony hifikitra amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra ny mpino toy ny nataon'ny Balama rehefa tsapany fa Andriamanitra no mitarika azy. Ny mpino tena manana ny fanahin'Andriamanitra dia mahafantatra ny lalana hitondran'Andriamanitra azy ary mifikitra amin'izay tari-dalana omen'ny tompo. Io ny perikopa omaly Tesaloniana voalohany toko faharoa andininy toko fahafiry moa izy andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo natadiavako azy dia hoe 1-3 toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia ny voalohany manao hoe anitsy ny lalanay mankany. Tena hoe rehefa hoe Andriamanitra hoe mahitsy ny lalanao mankatry dia mizotra amin'izany ny fiangonana mifikitra amin'ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Fiangonana dia antsoina ho vahoaka voatokana, tsy tokony ho sahiran'ny fanirian'ny olona hanova ny lalàn'Andriamanitra. Io ny fiangonana, izao ny lalana hitondran'Andriamanitra azy, tsy miova na iza manozongozona. Ny hevitry ny fiangonana tsy handeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Tsy hiova amin'izany ny fiangonana. Dia ity misy taratasy kely izay raisinareo tsy ho vitantsika eto indray izy ity efa 10 minitra sisa dia tonga ny ora famaranana. Azafady mba zarao. Ho an'ny taratasy sasany dia mety ao ambadika ilay izy fa tsy maninona raisy foana ity. Fanontaniana telo ho isaintsainana sy ifanakalozana. Ataovy any an-trano miaraka amin'ny ankonanao. Inona avy ireo balaka amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izay manery antsika hanova ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana ny fomba hitazonantsika ny fahitsiana sy ny fahamarinana ara-panahy raha toka manodidina antsika ny rafitra mitaky fanekena ny fahadisoana. Inona no ampianarin'ny Balamantsika momba ny fahamarinana sy ny fahatokiana amin'ny ten'Andriamanitra na dia eo aza ny fakapanahy hanao ny tian'ny olona dia tovanana hoe sy ny mena miraviravy. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao namelanay hanana anjara tamin'ny fandiniana soratra masina
nahazonay nanofo teny ho fiainana ka azonay mijoro amin'ny fahamarinana ny teninao tsy miova sady tsy azo ovana na dia betsaka aza ny ty ampivily anay hiala amin'ny lalamarina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny faminaniana avy aminao misaotra fa maharesy ny fakam-panany mena amin'ny ravoravo izahay ka mbola mahajoro amin'ny fahamarinanao koa eo amin'ny fiangonana eo amin'ny ankonana ary indrindra ny amin'ny fiarahamonina sy ny raharahampirenena apetraka eo am-pelantananao ny fanorantenanay mbola ankatony didinao sy ny fitsipika ao mandrakariva fa izany no antoky ny fahavelomanay sy ny fandrosoany ny fiangonanao ary ny firenenay tononay eo aminao ny firenena mba ongotana hoeto ny fifandrafiana ny fifamonoana ny fifandirana ary ampahitao lala mahitsy araka ny sitraponao ity firenena ity izorany amin'ny fandrosoana ara-panahy ary anaraka izany ny fandrosoana ara-tsosialy sy amin'ny lafiny rehetra maha-olombelona Jesosy Kristy o ampaherezo ny fiangonanao ongotiny tsy nambolenao amin'ny fiangonana ny hevitra olombelona tsy mahavoka-tsoa fa hatsatoa tsara kosa ny hevitra ao Andriamanitra mitondra fiadanana dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ny jodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.